Velo, izay ny antsony dada sy ny hafa raha velo Arisota tamo, izay ny tena anarako. 17 taona ary sasavavy tatsatsy nalala izay atsimo sy avaratra. Raha tsy mba nivoaka ny vohatra nisy mihitsy dia Iambotsà, tanàna kely mitokana mangina nefa tiako sy mahafinaritra. Nefa maty raha vao 7 taona fotsiny fa dada ny taiza, Tatandry, izay ny fiantsony olona ny dada teo an-tanàna. Tsy mbola nalala an'izany fitiavan'izany akory nefa indray andro nisy tovolahy vahiny izay avy any Antananarivo. Radio Don Bosco. Sendra nandalo teto an-tanàna, miandry no anarany araka ny filazany. Vao nahita azy dia toy nisy tselabaratra tato anatiko. Izy koa taitra sy gaga avy hatrany nahita dia teo mitsiry ny fitiavana. Nitondra sy nanova ny fiainako iray manontolo tamin'ny endriny sy nampoiziko sy tsy fantatro ary nisitrako zavatra maro mifamoafo tsy fahitako. Ny tantara no hitondra anao iteto izany lafim-piainako izany ka atolotra anao am-pitiavana. Velo andao aky atsaka. Izao Za ihany Arsoe, andrasy vetivety kia. Dado, andeha karaha zahay. Mandehana mihitsy anaka fa tsy misy koa na dia andrahokanina aza. Foana mihitsy ny siny be taniko. Vetivety zay dada. Andrasy kia. Ndao e. Dia aizaka itsika ny andeha. Any Andoharana Atsinanana sa any Avaratra? Aleo any Avaratra kia. Miteza be any Atsinanana. Oay aky. Tsara ery izany andro izany Ny lanitra toy ny mahafinaritra sady manga. Angavo tsy ohatra izao foana aty amintsika e. Ary maninona moa raha andao hanasa lamba rapitso e? Rapitso? Ie. Ohatra ny tsy misy savony ao amiko nefa. Dadanay viakatra ho an'ny maizitany aky rapitso dia ampitondray savony Ienga vao maraina be izy. Aninana izy? Ividy masomboly. Ka izy ve keo tavaverina raha tsy hariva? Izay aloha e. Lala nefa ho tapakandro maizitanyko. Izay ny tiavana tongotra Radio Don Bosco. Dia ravaka pitsy izany tsika vao manasa lamba e. Sa hoana? Tsy maninona izany fa aleo izany andry amin'izay e. Mahafinaritra ery kia aty Andohasady izany Kiko. Tsy ho drivotra malefaka, ny siokamborokely maro samihafa. Ny velo izao inona nofinofiny velo? Nofinofy ahoana fa tsy azoko. Nofinofindry rehefa mba lehibe, manambady, hiteraka. Ndriviko ka dia mampimeka. Sika angamo izao kely, tsy efa mba lehibe any. Ndry 12 taona dia za efa 17 taona. Efa tovavy. Dia inona no mba fanindriana? Za aloha tsy mbola neritreritra n'izany anambady izany mihitsy e. Tohatra ny mampatahotra azy izanyko. Izany? Tadidindry moa zolon-drazafintsalama tao atsinonay? Zaza niarany lalao vovoka tamintsika ve ke tsy ho tadidiko Tsy lasa nanambady any andrefana be any izy? Efa roa izao ny zanany. Nandalo tao izy afako maly. Ay, to tsy tazako. Ka andriny afaka etsy atany ambany Atsinanana koa. Fa mety be ny tokantranony Lasa niova sy nivoatra be izy. Izany ve? Sady mahafatifaty ery le zanany. Le vadiny koa tsotra be. Za kira misy mangataka zao dia andeha. Andeha isidina. Inona aloha no mampime andry amin'izany? Tovavy ange natao tendrombohitra olona e. Alefa tenenandry azy ange mampime ahy. Andeha isidina. Radio Don Bosco. Ka marina izany ko. Andeha isidina. Andeha hikopa kelatra dia anara-bady. Dia foindrilozana ve ki dada sy neninareo tsy salamo ireo? Ka za kosa ve aky dia hijanona eto Ambodisaha foana mandrakizay? Asa. Za aloha tsy aleto izany e. Tsy fokilozana izany dadanay. Sady zarery ny zanany. Ary ndao andefa miandry an'ity rano ity izao dada vao hanokona ilay ravitotoako. Andao ary. Resaka fandriana daholo ihany moa izany rehetra izany saingy tsy arak'izany. Ary tsy napoizina ny zavatra nitranga tao aoriana kely tao fa toa zary ny fanohitra tamin'izany aza. Ary ohatry ny manimanitra fa afaka izany savony izany eno indringa e? Izany mihitsy aky ny fofondreny savony reny. Sady mandroatra be jereo? Reny foana fitondran'ny dadanay rehefa miakatra any izy.
famboarina indreo ny ankila tetezanao maisy tamin'ny apita makany vohidro nga dia manodidina Tiambatoronga vao tonga any ka tsy voamaika lavitra be tena voamaika lavitra mihitsy koa. dia mipita lakana zany mipita lakana aiza no hitanan'io rano maribe io atao beton dia mpiasa avy any Antananarivo daholo no manamboatra azy ao. be vahiny be zany ao maisy tany ao be vahiny sady be fiara be. Efa nakopana azy ao ny andringa mbola hoelaka efa voakosika daholo keo ka manakopana indrainga tsy ela ampirano be ty za mantsy mbola andeha hitango an'ilay tsaramaso ary ambany andrefana ry izao ka sahala ihany zany ko za koa aza mbola hiady vomanga rehefa avy eo. Ay, maman ty miantso ty. Allô, manaona maman? Salama tsara fa ianao manahoana tena tsara be ka. Tsara be ny rivotra tiry maman sady mahafinaritra be ny tanàna. Mahatamana, mateonina. Sao de tokony mba haka rivotra kely aty ary ianao io Ianao ve adaly fa Radio Don Bosco. Mbola hoe langany asanareo ty vao vita? Mbola misy eo amin'ny tapa-bolana eo fa ahoana? Anga mafy sy manano sarotra be mafy moa tsy ho mafy zany izy hoe tetezana namboarinako fa masefo ange dia tsy dia miasa akory mibaiko andry zala fotsiny. Ay eny zay fa miantso fotsiny fa nala eloelo aza malahelo fefo avy ahy irenina zao mba manala fahanginana tiako tonga matetika mitsidika ato izy misaotra azy zany fa sahirana izy zay fa mandra-piona ary maman. Bisou dia mandra-piona miandry mino zao fa tsy dia maman loatra ny malahelo fa irenina izy indray zao ny manadiady azy hoe anga mbola hoela ny asa roviana no tonga any sy ny sisa se izy aloha dia manina ny olo tsy manina raha zany antenainy hoe andefy mandriny ary ho disy fa anatenana tanteraka izy fa tsy tia azy akory efa nazavaiko tamin'ny maman koa nge zany fa asy inona ny ataony dadato ka mandreraka mihitsy ry velo hikalamara ho aho efa tokony hikotrika fa tsy mety azoko ahako maditra mihitsy ka aleo amboariko ary zahy ary aiza ny sobikany ry natokony mindry zorotrano ry hitanao io firy moa zay ny atodiny ao 12 reko asana ho foy daholo na tsy anaka fa dia tsy maintsy foy ireo ry dada asanakako ary aza ataony dadan'izany ny atodiko fa tsy fanao fa zao anaka raha pitso aho zao andeha asan'ilay tany ery ambody valandrefany ery dia anaterana vary any zany dada ka iainga maraina mihitsy fa enjakenjana ny manao an'io aso io raha vao midanika ny androko io nga ho vita ny dada tapakandro eny atao aloha zay vita zay tsy vita anaka iverenana ny alatsinainy indray ary andeha aniaka raha izany ka ataony dada loaka rapitso marina mihitsy zany mandehana sady za koa anaka efa ela mihitsy Radio Don Bosco lenako tonga andray ty ny alahady dia mba harepo mba tsy miasa mipiasa andeny mba andeha hijerijery tanàny any arangara riva iny miana tsy mino zao no mbola tsy nalehako mifanamboarana fa efa azo andehanana amin'ny moto fa aleo moto no etiko ny andro koa tsara raha teo misy fiara tamy zany fa enondry aiza eo efa hoe izy ho ako tena eniko mihitsy mariny fa nijanona tapoka le izy dia fiara ho aiza ho ana tanàna ve asa hatramin'izay ny ainako aho mbola tsy nahita fiara tonga taty ambody sa
Aleo ranga jango eto aloha ny moto hitazanako avy ety ambony ety ny akanton'ny natiora. Ndray. Tena idena faharova izao hita amin'ny masoko izao sa ahoana? Loha sa maitso mavana. Foana mitomandavana. Jereo nge izany renirano mikoriana manjelatra ery ambaniry. Ireo ala maniry sy voninkazo eny anaty bozaka maitso eny. Sady toa manitra mimoza sy rozy dolo izay lalofako. Arin'ireo ambanin'ireo. Ohatra ny mahita olona anankiroa sa ny masoko ve no mandroa e? Andraso e. Eny e, tena olona ireo. Ary maka rano angamba izy izany. Aleo rangahy natonako eny e. Variana misango sy miresaka irery reto izy dia tsy mahita akory. Oay marina. Olombelona ve ty sa zazavavin-drano e? Jereo tia lava ny volony tonga hatreny apotom-piandry. Zato endriny sy bikany. Tena kanton'izay zazavavy izany la. Tsy mbola nahita ohatran'izao mihitsy kosa ka. Velo. Ko olona. Aiza io e? Akory ny atairako sy ny akakako. Tsy mba tahotra tahaka ny any arsonina men'ny tato anatiko fa fihetseham-po hafa mihitsy. Variana ny banjina ny tovolahy any Ampaladiaka hatrany an-Tampondoha amin'ny sado kiraro hafakely. Ny pataloha Radio Don Bosco hafahafako. Ny lobaka marevaka tsara loko. Ny endriny, ny volony tena miaingo fatratra. Mbola tsy nahita olona na tovolahy vahiny tonga taty an-tanàna ohatr'izao aho. Ary nahagaga dia izy koa mba ny banjina tsara toy ny nataoko azy. Hany ka raha vao ny fanotsy ny masonay dia menatra sy nanotrika ny lohako aho. Tena andao andefa sao dia baka fo io. Tsy olony ratsy akory fa aza matahotra nareo rovavy e. Manamboatra n'le tetezanao maisy tany eo izay dia mba mijerijery ny tanàna fa tsy miasa androana lady. Fa aizakay nareo roa no mipetraka. Ary Timoary? Ay, misy tanàna ao. Ie, Ambodisa. Ay ve. Tena mahafinaritra be aty aminareo. Tsy napozika hita-toerana toy izao a. Ianao zao ny vahiny sambany hitanay makaty? Zany ve? Eny e, lizy lavitra loatra angambany. Nefa dia tena toerana tsara. Andao andeha velo a. Velo? Ary iza le anankiray? Iarsoa io. Mba omeo rano aloha azafady alohan'ny andehananareo fa mangetahita mafy. Dia inona nefa nisotronao azy fa ny rano atao anaty siniko ary tsy misy zinga ety aminay? Tsy maninona rehefa tonga lany fotsiny dia sotroko amin'ny tanany. Okizay fa misaotra kea. Saika laniko ny rano ndry. Tena hafa ihany ny rano andoha rano a. Tsy maninona ka? Mbola novendry sa io rano sy feno no eto ndrimody? Aleo ke amin'izao fa tsy maninona. Ary ianao izany ilay nandeha fiara enina teo? Tsy fiara fa moto ka. Najanoko ary ambony ery. Ay ve. Lasa ary izay fa veloma ianao e. Veloma, velo sy arso. Tsy ireo ndrity izy fa mbola mijoro eo foana manara-maso be. Le fijeriny andrity teo e. Ndry ary ny tena jereny fa tsy ndry aky fa tsy zazany a. Tena variana mihitsy izy. Ndry raha teo koa mandinika be azy. Sady tsy manala matahotra mihitsy. Tsy matahotra aloha e. Le fomba fiakanjony fotsiny nahavariana teo. Ary andao ingana fa
ndro dia manenjika antsika eo io. aha raha anao ratsy atsika veka izy tsy efa teo ihany dia maty antsika roa. Sa iza no mahita. Radio Don Bosco. Velo tena tsy afaka atao tsaiko ny endrika ilay tovovavy, tsotra malefaka, tsara tarehy, tsara bika. Eny mety mahantra angamba, zanaka tambanivohitra, fa tena babo ny tanteraka aloha ny foko tsy mbola nisy olona nambabo ny foko tanteraka tao anatin'ny 2 minitra toy ireny. Raha vao nahita azy fotsiny ny masoko, tsy maintsy hiverina any aka ary ataoko izay ahitana azy. Tena tsy mety tafandry mihitsy ahy zany. Velo ohatray fa ino ty mahavariana anao alaka miteny aminao anie ahy. Oe azafady ry dada fa tsy henoko a. Ahoana ozy dada teo? Ka mandeana ho ahy ilay kely le satroko any ambony fa andeha ho any an-tsany ahy. Ay ve andrasy fa alaiky vetivety ary. Fa inona raha mahazo ny zazy iny? Marina raha tsosy ny olona very fanahy zany izy tatoato zaiko. Mahagaga mihitsy ka. Ty ary dada. Misaotra zay fa lasa a. Yo. De tandre misoa adinonao indray ny manome anina an'ireo bitro ireo fa enao manko anaka tao varimbariny zay tatoato a. Endry dada. Fananinona tokoa ary ahy. Tena tsy mitombona ny saiko fa any amin'ny tovolahy iny foana. Mieritreritra azy foana. Tovolahy vahiny. Tsy fantatra akory na ny anarany aza. Gaga mba ny dada. Lasamborina matetika. Le hoe soroka tanatiny saiko mihitsy momba ny evasy. Ohatry ny manelingelina ka. Andao anampy anay aviketsaka i Velo a. Sao ve? Ie. Tena tsy afaka raha zao keka. Tsy maintsy anaty bary any dadany ambany tsy nanana fa miasa le tanimbary any izy. Zany. Amin'ny manaraka mamy valintanana ndraiky ia. Dia azafady kia. Tsy maninona kia. Lasa ary ahy. Ie, mazoto kia. Di sambany ahy tsy tafaraka ny aviketsa tamin'ny arso. Isa-taona miaraka foana izay roa. Sendra raharany fanotona ka taony. Ary loko loha andeha atsaka fa atoandro ity ny andro. Iny eny Velo. Tsy apozy mihitsy azy hoe tomato. Ary aleo aloha atsoko moramora. Velo a. Fataitra dinirika. Fa Atao taitra be ianao. Azafady ary. Manao Velo. Manahoana ianao? Tsy napoziko hoe. Za matahotra fa tsy haninona anao akory. Ary ahy izay arsony toy ianao rery ny matsaka aty. Lasa ny aviketsy izy. Fa olo iza moa zany ny zokony aminareo roa fa toa mitovitovy. Zay sy arsonge tsy piravavy ray tapo e. Piray tanàna fotsiny izay fa tsy piavana akory. Namana tsy mifankafoy. Ay ve. Ie. Ka eto ty raha tovoziko ny sindria. Oka zao fa aleo tovoziko ihany ka. Eto ty fa siny mavesatra be iny e. Ka ty foana nge ny fatsakako e. Dia ataonao ahoana ny fanovoranao nefa ianao manao kiraro sy bakiraro. Tsy maintsy hiroboka amin'ity rano kely ity. Radio Don Bosco. Reto ka. Andraso nge. Zay. Ary ao amin'izay ary. Iny. Feno tsara zao ny sindri. Misaotra. Fa ono
Firmena damo zany nareo mipiray tapo. Zareo ny zanaky dada. Ay ve, efa avy tokana zany velo. Efa nisy zokorofa maty. Ndrisy dadanareo ary mamanareo rehetra sisa zany no ao. Zay sy dada ka. Neniko efa maty efa ela. Ndry ay ve, azafady akia. De firy taona zany zao velo? 17 taona. Fa mba iza nge ny anarana io raha tsy mahadiso e. Ohatray azafady tokoa. Miandro no anarako ry velo. Avy any Antananarivo zany nareo? Piasa amin'le orinasa manao lalana sy tetezana zay. Zay nge nahatongavana aty e. Manamboatra ny tetezana simba ao maizitany io. Mijaly ny tatsaha mivezivezena mitondra ny vokatra fa efa imetsaka le tetezakazo ny tapaka. De tsy azo ny saretina andehanana kotsony. De tsy miasa zany nareo androany? Miasa ka. Miasa foana isan'andro mandra-pahavitany io fa efa napetrapetrako amin'ny zaladolo ny zavatra tokony atao rehetra alohan'ny nandehanako aty. Ay, raha azoko tsara zany de enao ny lehibe andry zareo? Fa ndraindray milatsaka tsehatra manao ihany ka. Indrindra moa fa rehefa hoe sarotrarotra ny asa ka mety ampidi-doza. De za aloha ny tsy maintsy misatatra voalohany io vao mampidina ry zalandray. Fa mampidi-doza nga? Matetika nye misy tany miotsaka e. Na hoe enjerany vato sy ny safôdazy ny piasa na hoe latsaka ny anaty lavakandry. Ay ve. Oay, fa tazomiko eleto ndry so misy azy eo ny dadanareo ko. Mbola maiky andro ny sakafo ny afa izy miasa ny atsah de anateram-bary. Ao ary aloha ndry atataoko e. Misaotra. Velo? Velo afaka mbola miverina mba tsiditsidika andry ave. Radio Don Bosco. Tsy mahafantatry indriny fa tena tovavy kely tsara taringy indry ity e. No everiko hoe zaza vavin-drano raha tamin'le voalohany iny. Aizako e. Tena marina nge zany ry velo e. Velo moa mba ho namandry. Zany ry velo aza sina kazaly e. Za nge tsy afaka iresaka aminao foana e. Sady lasa varim-bariana ao an-trano de tesitry dadako. Zay fa lasa fa velo miandry. Velo maro velo e. Varim-bariana ho nisy. Midika ve zany fa hoe mieritreritra foana koa izy zany. Mety manam-pitiavana koa izy angamba fa tsy fantany. Velo. Tena tia azy a. Zany ve ny teniny tamindry? Eno a. De tsy nahatahotra ve kindry irery tany ampatsakana toerana mangina be tany? Tsy de natahotra aloha e. Izy koa ohatry ny hoe tsotra sy tsara fanahy ihany rehefa nodinihako. Tena mitandrema ihany ry fa so de ho voafandrika amin'izany a. Zay ihany a. Ny ratsy ange tsy misy tandroka ry velo e. Zay foana mba tenin'ny dadabe anay. Mba miteny any aka. Raha mba fantatry ary somantsy fa tsy mijanona mieritreritra azy foana. Sady te ahita azy foana. Fa inona ary mahazo teny an-tsanakanana? Manao velo? Miandry. Fa toa tonga maraina be? Tia resaka aminao nge ahy e. Ay. Velo efa fantatro tsara ngamba ny toetrako nandritran'izay fotoana ny faneraseratsika izay. Fantapatatro daholo ihany koa ny momba. La tokana toanao ihany saingy manana zokovavy efa manambady kosa. Ary miara-mipetraka amin'ireny araka ny efa voalazako anao. Ary mbola tsy manambady ankehitriny Radio Don Bosco tokana ny vidiko tao anatin'ny maro ary tena babo tanteraka. Velo tianao resinao ary velo
Iaho eny tiako ianao ry velo tiako amin'izao mahay ianao anao izao tsy mitsahatra ny mieritreritra no andro manalina ianao koa ve matoy izany valio ary velo valio atria za kosa nitsaritina ny anahana teo ny mpanjinasy fitiavana sao dia mba zany ary le namolovolo tato anatiko isaky ny mieritreritra azy le za te ahita azy foana fitiavana Andriamanitra ty azoko ve tsy ty avy ianao velo tsy fantatro angamba tianao fa matahotra ry miandry velo velao andeha ka lasa afa velomana velo andraso aloha rifatra tsy tanany azakazaka nandositra toy ny anjehan'omby masika ary tsy nijanona raha tsy tonga tany an-trano akora nefa ny agagako raha vao tafiditra tao afa eto dada mipetraka somatsara ny andria ary ny mpanjina tsara dada izy nitovylany resaka taminao teny taminanana iny anaka hitako tsara ny nareo fa tsy nahita akory izy ao iny tsy velo laha zao any marina anaka fa aza afeninao tsy tezitra aminao akory fa aoka ianao tsy andainga zay ihany tsy fombako hatramin'izay nenako ny nandainga taminao ry dada miandro no anarany iny tovolahy iny avy any Antananarivo izy dia miasa manao tetezanao amaizitany no alehandry zareo aty dia honao ry velo efa helinareo zany no nifanerasera tapabolana angambo izay dada aza matahotra ianao fa tsy sanikasika izy na dia indray mandeha aza na ny fandray tanana aza mbola tsy nataonay akory raha ny fakahita fa ny fampiarahaba vava fotsiny dia inona no resany taminao ary ka tsy zay koa zany reny mahavalimbaliana anao isan'andro reny Radio Don Bosco tsy hita taratra be ny amin'ny endrika eo zany ry velo na dia hodinao tsy fantatra sy ferinao azy zanaka dia fantatro zany dada tsy fidiny zao ny zanaka fantatro ny ao am-ponao ny fo mantsy zao ny fitiavanao ka zava-baovao aminao le izy ka mampatahotra anao nefa zao no izy tsy azonao sakanana ihany koa zany eo indrindra no ilana fitandremana anaka tsy atsampitsampy amin'ny azo tsy fantatra ianao toy ny afo mandoro io ary ianao mbola tanora saina loatra dia tadidio koa fa isika olona mahantra ty ambany volokely lavitra ty tsy mbola nahita maso n'izany Antananarivo zany hatramin'izay niainanao ianao anaka tsy mbola nivoaka teo toambody sa akory azako dinio tsara reninao tsy oatsony zany ndray sady solondreny toko fa fantatrao zany tsy mananjanaka afa-tsy ianao ka tsy ho tiako ratsy fehefary ianao taorinan'izany teny dady zany dia ninitsy nivoaka ny trano matahotra sao dia fanehatra amin'ny andry ary raha voatery tsy maintsy mandeha dia mitondra ny ary sofoana ka mandositra raha vao mahatazana azy lavitra ndray andro tsy nampoisina nefa efa masaka angamby io laoka io anaka fa etano dia atokony ny vary endry dada ary ohatry misy mandondony zany fa jereo aloha ry velo manao velo miandry aonga dadanareo fa izy zany anako nahoana ny tsy ampandrosoana izy manahoana ianao tompoko manahoana ianao ry tovolahy miala tsiny raha tonga aty amin'izao oro zao ny tenako miandro no anarako ary namany velo efa nolazainy velo tamiko tokoa ka mipetrapetra azy anaka eny tompoko ka ino ny zato vaovao ny tovolahy ariko tsy zany fa eny tonga manatona anao eto Radio Don Bosco iny velo
efa nitantarany ahy ihany momba azy ary efa fantany koa momba rehetra. Tao anatin'izay fotoana fohy nifaneraserana izay dia aloha tsorina aminao fa latsa-pitiavana tamin'ny zanako ao ahy. Ary tena tia azy amin'ny foko tanteraka. Efa nambarako tamin'ny raha teo moa izany ka tiako fantatra ao ray niteraka azy koa. Izay no antony nahatongavako eto tompoko. Ka vahoana ry tovolahy. Eny tompoko. Fa nga dia lany ny tovavy eo Antananarivo ao dia aty anaty akataty ianao no latsa-damba miveloka. Izay zaza tsy mahalala izay tsy misy avaratra akory. Tsy hoe lany akory ny tovavy any Antananarivo ry dada. Feno dia feno tokoa saingy tsy misy manaitra amin'ny foko izy ireny. Taty amin'ny velo ny antefan'ny fitiavako. Aleo tsoroko aminao fa tiako velo. Ary sanatria tsy hoe anadala azy fotsiny akory fa tena maniry azy mafy mba ho ravaky ny tokantranoko raha sitraka ao. Zany hoe vonona ny apakatra azo vady andefo mandriko e. Ankona fotsiny arana andriana izany teny izany. Aka ho vatony. Fanina nangovitra ny lohaliko ka namonjy nipetraka tamin'ny akalanaingy ana. Dada kosa nandritra n'izany nibanjina tsara ny miandry. Hita soritra teny amin'ny endry ny akakana. Ka hoana ry tovolahy. Eny tompoko. Efa mbandinianao tsara ve izany teninao izany ary aloha. Radio Dombosco. Aka vady anjanoko ianao. Ndrao manko dia tany mpitiavana fotsiny tianao la ka miteniteny foana. Tsy miteniteny foana izany ary dada fa tena vokatry ny foko izany e. Ary efa nidiniako lalina matoa tongeto manambara an'izany aminao. Velony ka zanak'olona tambanivohitra sady mavomavo no manitra. Olona tsy nandia fianarana akory, tsy mahay izay bisoba fa fotaka amin'ny laloviny. Ka andro dia ho diso fanantenana ianao anakaka oloza. Efa fantatro daholo izany rehetrarehetra izany ry dada fa tsy izany akory no ampimotra. Tiako izy na manitra ara, na tsy mahay fianarana na maninona ary maniry hiaka vady azy. Teo dia tsy naharitra tsony fa lasa nitsangana nakany an-dakozia. Tena velako izy tatarery ny resaka teo. Nidoboka mafy loatra mantsy ny foko ka tsy tehany izay toy antsony ny aneriko dia nivavaka. Radio Dombosco. Izay mahasoa taon'Andriamanitra. Na hijanona eto amin'ny dada na hanambady ny miandry sy hanaraka azy. Ny teo nefa dia nieritreritra hanaraka ny miandry dia handao an'ny dada. Satria izany no ataon'ny tovavy rehetra manambady. Ho vitako ve nisy araka ny dada ny feon'ny dada namerina ny antsoany namerina atao any efitra indray. Ahoana izay ry dada? Velo manontany anao tsara anaka. Eny dada. Tianao ve io tovolahy io sa tsia? Izy moa le anaran'izay teo azafady? Miandry. Ka hoana ary velo? Tianao ve miandry sa tsia azy? Nanompo masokilitana miandry aho dia nijery any dada ary niondrika avy eo. Nodry, mitenena aloha fa tsy za angenao nambady azy fa ianao anaka. Tianao ve ho azy? Radio Dombosco. Tsy maninona nge raha hoe tsy tianao fa afaka mionona sy mandeha mody. Teo no nivoaka ny vavako le nanapaka ny fiainako ray manontolo. Tia azy fa izay ihany no tiako hoe anaka. Mahazo mivenany an-dakozia amin'izay ianao izany mandeha azy. Fotoana fohitaorinan'izay dia lasy miandry. Dada. Ahoana izay anaka? Inona ny hafarany resaka teo? Mba azonao ambara avy e? Izao izy anaka. Raha tena nambady anao marina izy dia tsy maintsy tonga mangataka anao eto fa tsy misy mitalibady tsy lasa-mbody ondro izany. Dia ho avy eo izany zareo? Mosa, nilaza ny antsony reniny izy ko dia miandry azy izany tsika. Dada. Radio Dombosco. Ohatry ny manjombonjombona nge izany fijeriko anao izany. Afaka mijanona tsy manambady ara izay ny sitrakao. Sady nieritreritra koa hoe ianao rery ve navelak'eto sy ariako amin'ny asa rereto? Ianao ty anaka. Azao no izy na hoe na ho aingana anaka dia tsy maintsy andeha hanambady ianao. Tsy afaka hijanona mandrakizay tao amin'keto ianao. Zanaka vavy nge ianao manara-bady. Izany ny fomba anaka dia fantaro. Ka tia izy any Antananarivo nge? Ka any misy ny tianaoko
any zany no anjaranao. Ary maninona mora manaraka any ianao Enao tiro velo, enao ve adaly tsy misy ray aman-dreny manara-janaka andehanambady zany de lozako aizao koa ny trano e ariko aizao koa ny fambolena sy ny raharaha rehetra eny an-tsaha saka angamo ianao ijanony ela be. Zao fotsiny nataoko anao anaka, vehivavy lehibe ianao fa tsy zaza intsony. Azonao zany mandehana dia ajao tsara ny tokantrano, mahaiza mandefitra amin-drafozana de tandremo ny fomba fiainany an-tanin'olona any. Azonao ve zany anako? Aza atao izay manalabaraka ny anarandrainao ary iseho hoe fa zaza tsara taiza ianao. Ny tokantrano tsy maintsy fiafiny de tady tio zay fa mahaiza mandefitra hoe ateo mitsodrananao anaka de eo ambinina amin'izay rehetra nge ianao ary ahorona tokantrano soa de maleova malasana Teny tomany sady netoraka teny aminy ary nofiny mafy teo atratrany. Tsy mba olona zatra mampiseho fihetseham-po ny dada saingy nindrotsaka teo ambony lohako kosa ny ranomasony tamin'ity indray mitoraka ity fa tsy tanany intsony. Fony efatra taona tamin'ny fotoana nandozan'iny anay ny tsaroko nisy fihetseham-po toy izao de zao indray samba nisaraka tokoa mantsy izay mianaka. Vetivety foana nefa de toy ny dada de nakahery sy nananatra natrano nataony mandra-pahatapitry ny sakafo. Velo Ahoanaky? Marina tokoa ve fa andeha hanambady amin'ny andry indri aky? Eny aky efa niteny tamin'ny dada tao izy fa hoe ho avy anao fisehoana sy anapa-bodiondry miaraka amin'ireny. Ndray aky te lozandriva aky izany izay. Lozandry ny tanànantsika. Izay ngamba aky ny lahatra. Ndry tinona ny risidina nefa de za indray tia milaza loko. Eno aky ndry le nananatranatra hoe tsy andahoan'ny dadanay sy neninay. Ka zay nge nilazako hoe zay ngamba ny lahatra. Radio Don Bosco. Tsy maintsy mandao indray aman-dreniny sy ny tanindrazana anara-bady ny vehivavy. Rehefa tonga tokoa kile izy de tsy hita izay atao Tena malahelo any dada nefa fa zao azo ndry antoka ve aloha fa tena tia andry izy. Vava miandro mihitsy ny teny fa tia izy. Sady mbola naveriny teo masony dady zany. Matoky azy aky ohatra ny malahelo indray ala hoe sika roa isaraka marina kiko. Za rery no andeha atsaka ny Andoharano. Aza malahelo aky manjary malahelo koa ny any atany lavitrany fa zao ky ary soa raha tia andry de jerijereo dada de raha mba afaka indry de hampio izy amin'ny rarana de amintsaka rano fotsiny aza matahotra kendry fa ataony toy ny tena ndry ho sasako koa ny lambany rehefa manasa ny inay misaotra kery ary soa. Za koa nge tsy maintsy tsidika azy aty ihany zany tokoa ve? Eno tsy maintsy mijerijery azy aty ihany izay tsy miandry. Allo maman. Miandry? Manao ahoana ianao? Salama tsara ka. Vita amin'ny herinandro ny asa ty? Tsara zany. Efa ela kosa zay Fa misy vaovao lehibe tsoko amin'ny maman Inona ndray Midina ty ianao ry maman Hidina ninona any Kenao ary zany efa hiakatrako. Aty miandry anao Ka misy zava-dehibe ilako anao nge aty Fa zava-dehibe ino zany ry miandry Ka zao ary angatabady tsika. Maninona tsara? Tsara tare sady tsotra ny tsara toetra le zazavavy. Mipetraka aty ambanivohitra izy Fa lasa dala ve ianao ty ry miandry Ka tiako izy ry maman ary izy koa ty Tena efa lasa dala misy ty zazy ty. Aty Antananarivo tovavy tsy tamborisainako any ambanivohitra lavitra any no akavady. Tonga de tsoroka aloha fa tsy mila vinanta avy any Ry maman, efa niteny tam'rainy angahy miandry antsika ary zareo no fisehoana sy hanapaka ny vodiondry. Enao no te hisolatsorana tsy misy fierana tsy misy dinikako. Aza manantena ho avy any amin'izany mihitsy Ka tsy afaka mitaka an'le zanak'olona Ny adalanao, problemanao zany. Tsotra ny teniko tsy makatsitraka an'izany Esoro andohanao zany zazavavy zany de midia aingana ianao sao tavelany koa.
tena zaza tsy misy saina tsy. Zao ve ny toerana misy ahy dia tambanivohitra na laiko vady, fa ngala ny tovavy eto Antananarivo. Raha tsy tia ny ireny izy tsy maninona, afaka mitady hafa, fa raha hoe vady avy any kosa tsy ikako izany ka. Tena iny toetra maman indray tsy napoziko. Efa tena raiky tapisaka loatra ao an-tsainy le hoe hanambady ny irenina. Tsy tia niny mihitsy ahy e, ninonino nataony. Tsy azo mamonterena amin'izany ary tsy azo didina amin'izay safidy kokoa. Enona dia hoe reniko azy izy. Aiza indray izy no ahita toetran'olona toa amin'ny velo, sady tsara lavitra no irenina sy ireo zazavavy hafa indraindray ny amiko koa azy izy. Izy tsy maingy fotsiny anga. Tsy afaka hanary azy fa zay ataonao ry mamontsy raharaha. Hitako ny hevitra. I dada zaka ao am-piasana no andeha ho entika isolon'ireo ray aman-dreniko hanao fisehoana ny velo any amin'ny rainy. Dia tonga dia entiko manaraka ny vadiko raha vao mody any Antananarivo indray izay mamita ny soratra sy ny mariazinay. Raha napoziko izany ny olana nisy teo amin'ny andro sy ny reniny dia tsy ho nanaraka azy mihitsy anaty ety azy asa, saingy tsy napoziko velively ka tara loatra vao fantatro ny marina. Ampidalaka leto ny sokona nanany bato dia tonga tao an-trano miandry. Andro alakamisy tadidiko tsara, nanatitra akanjo vaovao tena tiako le akanjo fa Radio Don Bosco azy tanora midoroboka sady tsara ka endriana iry. Mitondra kiraro koa izy, tsy dia avy fa somary fisaka. Dia nialatsiny taminay sy dada izy fa tsy afaka ho avy ndreny ny fasahirana. Fa izany dada Zara ray aman-dreny eo ampiasana izany no entiny hosolondreniny amin'ny sabotsy hanaovana ny fisehoana sy ny vodiondry. Ny dada moa tsy sarotiny, nitaterana tokoa izany tamin'ny andro sabotsy io. Ireo ray aman-dreny Arso ihany moa no natsoiny dada hanatrika an'izany amin'ny avy etỳ aminay. Ireo fianakaviana mipetraka lavitra avokoa, tsy nisy tratrantso. Raha teo nitsorina fa tsy tia ny dada laza dia tapaka fa ny sabotsy heriny io izay sy miandro no hanainga ho any Antananarivo andao any Ambody Satateraka. Falsahirana ahitana izany Antananarivo izany, tanàna malaza nefa andao any dada sy ny tanana alatsahany tafondro koa. Sangindrisy na hery ny fitiavany. Velo aza matahotra. Rehefa tonga antsika dia tanterahana ny soratritsika izany. Dia alaitsika ty ve dada? Eny tsy maintsy alaitsika ty izy ka. Raha azo atao dia aleo dada sy Arsory miandry izy ireo no tiako mba hanatrika ny soratritsika sy ahitany misy ahany. Eny izay fa amin'ny sabotsy makanao amin'ny fiara eto izany eny ry miandry anao tsy nisy zavatra tanteraka nefa ireo zavatra ny visafisaina teo aloha rehetra eo. Nahita Antananarivo dia nahita tokoa ary tonga somatsara tany nahita zavatra tsy fahitako maro aza, saingy nanomboka teo koa no nanomboka teo no danadana tamiko izany hoe varavarany afo be faharoa izany. Velomy dada. Velomy izany zanako izany mbola ho tonga ty dada. Miverina mitsidika ny dada ty izany Eny anako. Dia izao no izy izay fa indray tsara dia tadidio ireny anatranatra rehetra efa nataon'ny dadanao ireny. Endry dada, tsy avelako iso raraka tany ireny fa aza matahotra ianao. Veloma kely Arso Veloma kiry velo ho tahin'Andriamanitra dia arahan-jazalahy sy zazavavy ety misaotra. Nitsarofo ireny afatra tamindry ireny momba ny dada. Tsy adiniko ireny fa aza manandry. Veloma ianao ry dadandria. Veloma anako. Dia matoky anao ny amin'ny vavitokako iny raha misy miandry zay mahazo mandry von'ny vato ianao raha ny amiko indray dadandria. Dia izao no izy anaka. Eny raha misy fanarahana tery izy ody fa dia aza ampijaliany izay no mba hiangavy koa anao. Samy nina aminao fa tsy ampijaly amin'ny velo izany ry dada, ary tsisy avelako ampijaly azy izany raha mbola velona koa ny haiko. Eny anaka misaotra anao lasa ihany ilay tokako. Tsy izany tomanotoy izao raha teo masony. Oka re izay dadandria
Za mbola eto hanao izay vitako anampy ianao. Ka tsy fantatra na oviany indray vao ifankahita izay mianaka ko. Laza fa vetivety foana izy dia hiverina hitsidika anao aty ka. Asa re anakako. Ary mandehana amin'izay Dadandria. Efa difela ilay fiara. Aza matahotra fa mijerijery anao matetika ahy. Misaotra. Eto le maizitany hita velo ty le tetezana namboarinay. Ay ve vita tsara kosa izy zany, ary be trano ihany eto maizitany eto. Fa ianao zany mbola tsy taty mihitsy hatramin'izay. Nefa nge dia 500 kilometatra miala eo aminareo aty. Talofon'ny zaza mbola mipabena ny nentin'ny mama taty raha araky ny fitantarany dada, dia tsy nivoaka namboatsatsony tateoriana nafatesany iny. Dia ahoana zany rehefa mihetsina? Dadanay vo le rahalahy dada Yarso no baka ty maizitany isan-kerinandro. Dia izy no ampitondrany azy entana ilainay. Inona moa fa sira, siramamy, savony, labozina, solitany. Ary ny fitafiana ahoana ary velo a? Dray mandeha isan-taona misy mpanakalo avy any andrefana na any avaratrany. Mandalo eto izy mitondra akanjo na lamba firakotra dia amin'iny no manararoatra mividy. Hoay reto trano be dia be dia tsena. Jereo reto olona. Any Antananarivo raha mbola manoatra noho izao. Zany ve? Trano joala sy vahoaka marobe mifanaretsaka. Ho hitanao eo nge rehefa tonga antsika. Dia ny tranonareo ohatran'izy? Trano lehibe ihany atao hoe villa. Tsy tena hoe atapy-tanàna fa somary miataka kely. Dia nosy ninonao rery ve nipetraka amin'izany? Zany hoe misy mpanampy fa voalasa voangana. Asa zay mama rehefa nahita solona tsika. Mama? Zay ny fiantsoko neny aty. Fa azony riantsona hoe mama fotsiny izy ka. Toetra mama any iny tsy mahatamana mpiasa rehetra atao efa firy zay. Sarotony loatra koa nge izy iny. Engany ka mba tsy ataony iny ty zanak'olona ty Andriamanitra. Za kosa aloha tsy anaiky fa dia hiady izay mianaka raha ivelona ataony ohatran'ireny. Akory tokoa ny agagako raha vao niditra an'Antananarivo. Tola gaga sy talanjona fotsiny aho nahita an'ireto olona be dia be toy ny vitsika sy ireo fiara mifamizivezy, ireo trano maro isan-karazany mifanakaiky sy miantona teny ambony avoana. Radio Don Bosco. Ny atsara ny fitafian'ireo olona miaingo fatratra, indrindra ireo tovovavy izay nisarika ny masoko manokana. Nitaoko ny tabataba sy ny antsoantson'ireo mpivarotra hany ka ny mihatra amin'ny andry nahita ny vitsika. Ny andry toa pensakely-dalana be dia be. Dia tsy very amin'izao ve? Ny olona ty fa mahay tsinjery ny lalana rehetra eto ka. Fa raha vahiny mbola tsy taty aloha mety ho voan'ny tambery-tany ihany a. Za zany mety ho very aty eo. Tsy very zany ao ny vady malalako raha mbola eto fa aza matahotra. Tiako nge ty velokeliko ty tena tsara vitana nahitanao. Ny ontana ny foko nandrehan'izany teny miandry izany. Taona azy toko tanteraka adiniko teo dada. Iza tokoa moa no anapony zavatra hitrange no avy sy ny ampitso ny fony mistera tsy etakarina. Tia ny lalana mivily makaty amintsika. Zao moa dia fa mba mijery sy mitady ety tsara fa tsy sarotra akory nge makaty Misy an'ireo zavatra maniry sy voninkazo ireo hoe tsy amin'ny fiolana. Io velo no atao hoe voninkazo tanamasoandro. Dia tia mandady ny tindray no antsoina hoe kapsine. Ary tsy mivelatra be itsy ny ravinala. Feno vato kely be dia be ny lalana miditra ty aminareo. Ty amintsika hoe fa gravie kino anaran'ireny amin'izay dia tsy mamotaka ny lalana. Zay tongotsika hita ny velo io le trano. Oay fa to trano ngeza be sady tsara tarehy miloko mavokely. Midina ary ao tantanako indry.
Ataontsika surprise amin'ny maman fa tsy niteniteny ny andro nahatongavantsika andro any. Tonga soa eto amin'ny villa Capucine Londry. Miandry. Bonjour maman. Bonjour ny zanako, tonga soa. Fa manam-bahiny tsika. Vahiny izy? Izy izy no velo le tovavy niresahako ao maman tao anaty finday. Manahoana tompoko? Tsy namaly ny arahabako le madama. Hitako tena taitra sy gaga izy, nivandravandra ambony ambany. Avy eo dia kiriko, izay mihitsy no azoko hamaritana azy ary venitra avy hatrany ny endriny. Fa ianao ve adaly? Entinao atao ina ty zanak'olona io? Vadiko lazainao hoe zanak'olona io maman. Andriamanitra. Ny fitaiko tany ny fisehoana sy ny vody ony rehefa namaly tsy nentina andeha ianao. Ny antony dia satria tiako izy ary dia nentiko nanaraka ny vadiko. Maninona tsara hoery miandry. Ino ty lazainao? Tsy manaiky an'izany velively andeha tery-mody any amin'izay misy azy any zao dia zao izy fa tsy mila azy Or maman, zange no anambady azy fa tsy ianao Zany mila azy ary amin'ny mahavadiko azy dia tsy maintsy mipetraka aty amin'izay misy ahy izy. Fa ty ve tena zaza efa tena azo noty sa maninony? Tovavy ohatran'izao ve no alainao vady nefa mba olona ohatran'izao ihany ianao? Mba mieritrereta kely aloha Fa tovavy ohatran'iza hoe tsy tia anirenina raha ino no eritreretinao na mijery an'iny aza alako, ivelo ny tiako. Ary tena efa nieritreritra tsara vao nanao an'izao fanapahan-kevitro zao. Ka za tsy mila azo vonato mihitsy ninona filazahanao na inony. Fa tsy maintsy izay tianao foana ve no vadiko aza atao an'izany koa sary maman. Tsy zaza kely tsony akory fa lehilahy lehibe efa 420 taona. Efa lehibe tokoa dia izay nanaovanao dido amiko ohatran'izao. Tsy misy asiny ary tsy misy fifanomezam-boninahitra tsony amin'ny mahareniny teraka. Aiza rangaha no misy an'izany hoe tonga dia mitondra vady avy any nefa anao tetezana no ale any. Or maman, nasaiko tonga tany kosa ange fa tsy nety. Tsy efa niteny mazava taminao moa hoe angatabady sika. Za ve nanapo hoe ho tanterahanao tokoa le izy no heveriko fa vazivazy. Zavatra ohatr'izany ve dia anaovako vazivazy aminao Tsy anadala iantso anao amin'izany ary raha ianao koa no iarana fantatro fa tsy maintsy hitsipaka fa tsy hanisy vidiny an'izay fihetseham-po akory. No tsy pahako mihitsy tokoa ka olon-dehibe no efa nomeko toko fa anambady sy anaja ny zanany olona adaly zany. Zanako inona koa no alefako anarak'olona tsy fantatra ty fa zaza efa tsy tiana sy ariana zany raha ty hita mihitsy ny matambany votra tsy nandia fianarana n'izany olona zany fa manaonao foana ka. Mba fery kosa ny vavanao ry maman, tafa oatra loatra. Tsy rarahako zany Tena menatra n'ity zanak'olona ity mihitsy marina. Ianao no teo menatra an'io fa tsy za mihitsy Lepoka fotsiny anandrehan'izany resaka rehetra izany ny fetoka ary toy iren'izy tsy ela-banatra ireny tao anatin'ny masony mama miandry ny jery anokanangana ho ano sy ny varahontsana ny tao anatiko manontolo. Ary azafady aloha mba hidirana fa tena lanaky ny dita teraka izay Ny atakatsy vidiny teo amin'ilay varavarana ny tsoromy sy ny bahana ny mama miandry. Radio Don Bosco. Saika ny famingana ny tongotry nandingana n'ilay tokonana. Namikitra mafy tamin'ny sandrony miandry any fantatro fiarovako nisy lefina nanindrona tao an-damosiko tao tamin'ny fanarahany maso avy aoriana. Fojery feno fankalana sy fahatezerana. Velo fa maninona ianao manjetiko toy izao Tsy tezitra be aminao ve mamanao? Ay ve io ndray fa fombany tsy ataoko mahataitra atsony fa vetivety any ange dia misinda fa ndry aza be eritreritra Ka ohatrany tsy tia mihitsy ange izy ry miandry mody vava amin'ny fotsiny hoe fa masika berino maman anke niza tia andry niza tsy tia andry zavady indry jerena fa ny mitafitafy be ny fitiavako andry zany ato ny efitranontsika satria ato ny efitranoko ary andraso vetivety aloha jery sakafo antsika sy indray any an-dakozia fa tena nona mihitsy ange izy zany Ndry ary tao ianao no manao lakozia ato
ehe ka efa taitra ihany dia nidinako. Fa izy io izany efa atao vady karana mihitsy. Rosokaniny eo ampandriana fotsiny hatry ny maly. Sa efa tena andevoziny mihitsy ianao e? Tsy zany kosa rery maman fa mbola vahiny izy aloha dia izay no anaovako eto a. Vahiny inona fa sevy manao raharaha izy e. Tsy izany ireny no hanompo azy ato a. Anao mihitsy izy fa aza matahotra ianao fa mbola tsy zatra fotsiny ange. Raha tsy ampanaovina ve ho zatra e? Sa mananteny inona? Tsy misy piasa ato akory fa rehefa mandreraka dia mitokanina reo na andro fotsiny dia vita e. Fa maman koa ve aloha zany tsy nitady mpanampy intsony e? Atao inona indray zany e? Sa hanabe vilisy anatabava fotsiny ato? Ny vadinao efa eo ka haninona fotsiny izy e. Ka zangy no anakarama azy fa tsy hainao e. Raha hoe mahita maman zany dia mba miara manao raharaha izy velo mba tsy hanaviany velo. Raha misy manampy sy manoro azy mantsy dia tsy mila an'izany ato trano e. Ary tsy nitady an'izany tsony aho a. Tsy vahoaka be ngeno ato fa olona 3 e. Ka mba hatorotoro amin'ny maman zany velo e. Amin'ny fampiasana fatana gazy, fatana courant, ny fer elektrika sy ny sisy e. Maninona? Ka raha toronao izy. Ka zangy olona miasa ary maman fa tsy mipetraka eto foana e. Dia miala tsiny aminao aloha fa za indray a. Tsy manam-potoana ampianarana azy an'izany. Ka raha tsy olona tsy manan-katao ako. Mba be koa ange izay zavatra manahirana manokana e. Eny ary. Tsy maninona fa za no ampianatra azy rehefa malalaka iny a. Raha rano ianaoko. Tena mbola tantanana ohatran'ny zazabody ny veranga tiako. Zany no izy rehefa manaonao foana e. Tambany vovavy tsy mahalala izay atsimo izay varatra no vadiana. Dia mbola very maman amiko foana ve zany e? Eno ay e. Za foana ny kianao fa ho hitanao eo ny vokany e. Raha io indray aloha tsy ataoko tafapetraka eto. Tsy maintsy mody ny anaran'io. Ka zao a. Tia jereo ndry. Tia no atao hoe fatana courant. Jereo tsara. Atsofoko ohatran'izao fotsiny ty prizy ty a dia mirehatra io. Hitandry zay dia apetraka ny vilany dia ato indray le no manasa lovia. Sasana n'ity éponge ty. Asiana savony a dia kobanina tsara. Dia rehefa vita izay dia atsika eto. Zao. Dia ato indray a. Ato no plakara. Ato no ampirima ny lovia rehetra. Jereo ange ny anaovaka ao zay. Alahatra tsara ohatran'izao. Hitandry? Ny kopy sy ny vera indray eto. Zay. Tadidindray tsara? Ie. Tadidiko. Fa hitso a inony? Io indray ky fatana gazy a. Fa zao, alio aloha amin'ny manaraka indray manoro andry tsara ny amin'ny fampiasana an'io. Mila fitandremana be saripaty mantsy izy io e. Andao amin'izay tsika sindray aloha andro loka e. Ay. Way, izy zany miantso zany. Tena zory ity. Allô? Miarabanao monsieur George? Ka inona ny vaovao? Tady a? Radio Don Bosco. Zao amin'ny fito sasany zao ve?